Nangataka ny fanafoanana ny dian'ny Ban Ki-moon eto Madagasikara ny PLD na ny Parti Libéral Démocrate. Amin'izao fatongavany sekretera jenerali ny firenena mikambana izao dia mangataka fionana mivantana amin'ity antoko politika malagasy ity. Iray amin'ny antoko politika nangataka ny fanafoanana ny dian'ny Ban Ki-moon, sekretera jenerali ny firenena mikambana eto Madagasikara ny PLD, Parti Libéral Démocrate. Rehefa tsy tanteraka izany dia mangataka fionana mivantana amin'ny Ban Ki-moon ny mpitarika ny PLD. Nosoritana fa mandolatsakemika feno ao anatin'ny firenena mikambana ny vahoaka malagasy ary manana andraikitra amin'ny famahana ny fahantrana izay olana goavana iainan'ny malagasy ny firenena mikambana. Tsy malagasy ny tsy te hiasa na ny malagasy no vahoaka tsy ampy finiavana na kely say fa misy fitantarana tsy mahomby vokatry ny kolikoly avo lenta ary vokatry ny tsy fisiany maty manota eto amin'ny firenena. Zay zavatra dia mifono ohatrany hoe misy endrika demokrasia kanefa tsy miaina anatin'izany sika. Tsy misy fijerevana ny zo fototra mahaolona na amin'ny resaka fahasalamana na ny fianarana na ny asa-panjakana na ny asa amin'ny ankapobeny ary fahasalamam-bahoaka. Tsy misy fanajana ny lalam-pandrenana. Nomarian'ny Sarara Berso fa tsy ny taranaka amin'izao fotoan'izao ihany fa ny taranaka malagasy any aoriana dia hibaby ny fahantrana noho ny fitantanana tsy mahomby. Manamafy ny fitakinany tokony anatanterahana fifidianana mialoha ny PLD ary mitaky ihany koa ny fandraisana andraikitry ny parlemanta malagasy sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana.